Vatsimpana etni pasteur Barbier Kristina. Misaoran'i Jehovah ry fanaiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina, ivavaka isika tompoko. Mankasitraka mankatelina ray malalo amin'izao maraina vaovao nomena ho anay izao. Ndreto izahay no ny fanavotana vitan'isy anakao malalanao teo amin'ny azo fijaliana dia saina tokoa ny manantona ny seza fiandriananao ampanetretena ampiankohofana feno angatahanay ny famondramponao satria tsy mahefa na inona tokoa zahay raha misaraka aminao sasamranao madio amin'izao maraina izao Jesosy, andray ny famondramponao afana indray tafahona aminao amin'ny alalan'ny teninao izay mipahirezanao anay anatin'ny ady, anatin'ny aretina, anatin'ny olana maro samihafa rehetra amin'ny fiainanay. Ankehitriny zahay petraka feno ampelantananao ny zavatra rehetra ary fananao masina ne hitari-dalana anay hatrany, ahafantarana ny tokony ataonay amin'izay rehetra hokasanay atao. Misaotra tompo malalako, idera ny haja ny laza ny voninahitra ho anao rery any. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy amin'ny Nazareta ry havana, ary dia mbola mpitombona amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. An Jehovah ny ady, izany no fampahirezana hozaraina amintsika amin'ity anio ty ry havana, ka hosokafantsika ny baibolitsika, hojerentsika ny tantara faharoa toko 7:10 ka hatramin'ny 9:10. 2 Chroniques chapitre 13 verset 14 à 18. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: ary no nitodika ny Joda ka indreo teo anoloany sy teo aorinany nisy fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary nipisorona nitsoka ny trompetra, dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda, ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy ny Israely rehetra teo anoloan'ny Abi sy ny Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo anoloan'ny Joda, ary Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany, ka nahafatesany Abia sy ny vahoaka ny be dia be izy, ary niampatrapatra ny vatin'Israely dia lehilahy 5 hetsy voafantina. Toy izany no nampiatrena ny zanak'Israely fahizay, ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razana izy. Amen. Ray masino, mana masinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. An Jehovah ny ady, mino aho fa efa fantafantatra ao sahady ny fampahirizana izay tokony hozaraina amintsika amin'izao maraina izao amin'ny alalan'izany. Lahateny no vakina tamintsika izany. Raha afoizina amintsika izay voalaza teo dia tahaka an'izao: ny ady i Abia sy Abia mpanjakan'ny Joda zany, sy Jeroboama mpanjakan'ny Israely. Ary hitatsika anatin'ity tantara ity izao fahamarinana roa lehibe izao ho ampahirizana antsika, ary zany raha teo no votoaty ny fampahirezana hozaraina amintsika amin'izao maraina izao. Ka rehefa niady zany Abia mpanjakan'ny Joda sy Jeroboama mpanjakan'ny Israely, dia ny zavatra niseho dia izao: mamonjy izay mila vonjy amin'ny Andriamanitra. Zany ny fahamarinana voalohany. Eo amin'ny 4:40 mantsy dia milaza hoe: ary no nitodika ny Joda ka indreo teo anoloany sy teo aorinany ny fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy, ary nipisorona nitsoka ny trompetra. Nitaraina tao amin'i Jehovah izy. Eo amin'ny 4:40 zany dia voalaza fa voadidy ny fahavalo zany i Abia sy ny miaramilany, dia noheverina fa tsy ho tafavoaka intsony zany zareo. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ireo, ary dia mazava ho azy
Andriamanitra tokoa manamarina ny teniny araka ny tenin'ny Jeremia any hoe bokin'ny Jeremia, antsoa aho dia ho valiko ianao ary ampisehoko zava-mahagaga sy sarotantarina izay mbola tsy fantatrao. Dia anjavatra niseho dia nandray andraikitra tokoa Andriamanitra ary dia voambara mihitsy aza eo amin'ny 15:20 fa Andriamanitra mihitsy no niditra an-tsehatra namely an'i Jeroboama sy ny Israely. Ilay fanjakana varatra io zany ary dia hita ny ariary ny fandreseny. Mbola hoy indray ny bokin'ny mpanao Salamo 115:5-20 any manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Tsy navelan'Andriamanitra zany tsy nitsinona mihitsy ny fahorian'ny ory ry havana fa tao anatin'ny efa fiheverana zany hoe alao an-tsaina ry havana miaramila mirompiadiana dia antsoina amin'ny teny baiko hoe ny encerclenao ny foko iray ataotsika hoe trahatehaka tao dia ho velesina ho vonoina. Efa raha maha-olombelona zany to tsisy fanantenana tsony zany, to raha fisainana sy fahitana ny zavatra hita maso dia hoy ny fiteny baiko hoe tsy possible intsony zany, fa dia tsy maintsy resy, tsy maintsy ho faty ao satria dia voadidina maramila izy. Fa ny hevitr'olombelona mantsy tsy mba fihevitr'Andriamanitra ry havana ary ny lalantsika olombelona tsy mba lalan'Andriamanitra fa dia tsara isan'andro ny planin'Andriamanitra. Ary dia io Jehovah tompony maro izay tiantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany araka ny teny efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Antsoa izy amin'ny andro fahoriana mamonjy havana Jesosy, mamonjy antsika Jesosy. Efa indrisy mantsy ny zavatra miseho amin'izao dia to handeha hiady amin'ny herin'ny tenantsika ihany tsika indraindray. Azana tonga ny tezotra masina hoe nilaza amintsika fa tsy amin'ny herina ny tanjaka ozy, tsy amin'ny herina ny tanjaka. Ka ninona zavatra lalovantsika sarotra amin'ny fiainantsika, mety manana ady ianao ankehitriny ry havana malala, mety ao io arety be, mety mampitaintaina anao andro aman'alina io, ao ny olana io amin'ny zanakao io zay tsy ahitanao vahaolana ankehitriny, na amin'ny vadinao izany, na amin'ny fitadiavanao izany, na amin'ny asanao izany, na mpiara-manompo aminao izany izay mety ataon'ilay ratsy ho fitaovana ampozongozona ny fononao hitondra fankahalana, hitondra fanenjehana aminao, mitondra tsy fitiavana natorabato aminao. Hoy ny lohatenen'io hoe any Jehova ny ady avako, any Jehova ny ady. Tsarotsika tsara ny tantaran'i Sadraka, Mesaka, Abednego tao anatin'ny laforo. Moa tsy tanteraka taminy va ilay tenin'Andriamanitra hoe ny lelafo dia tsy hirehatra aminy ary dia tsy nirehatra aminy ny lelafo. Moa tsy tsarotsika fa ny tantaran'i Daniela tao andavaky ny liona ry havana malala. Hitady ameravira izany liona masiaka izany. Narovan'Andriamanitra i Daniela satria mahery ny Andriamanitra i Daniela. Tsaroko koa ty tantara marina ty tokoa ry havana malala satria dia nisy tokoa tany amin'ny tany iray nisy kristianina niafina nandositra satria dia mandraka ankehitriny mantsy ry havana dia mbola misy zany hoe fanenjena kristianina izany ary dia natao hasa hao mihitsy ho vonoina kristianina. Raha iny ny afina tao anatin'ny lavabato ireo kristianina nitondra ny tenin'Andriamanitra ny baiboly, ny afina tao anatin'ny lavabato nandositra an'ireo izay manohatra fivavahana kristianina izany dia iny tratra n'ireo mpanenjika azy ireo kristianina ka iny amin'ny fotoana izay midirana tao anatin'ny lavabato andeha hamono azy ireo nivavaka ireo kristianina, nitomany ny antso ny anaran'i Jesosy. Inona ny zavatra niseho inareo ry havana dia raha tonga andeha hamely amin'ny zavatra maranitra andeha hamono an'ireo kristianina ireo miaramila, ireo tsy matahotra an'Andriamanitra dia hamiravirana ireo kristianina dia raha ny aheno ny feo ny tarainan'ireo kristianina ireo Jesosy dia ny antona teo amin'ny
ny tanany izay hamely zava-maranitra hamono andreo kristianareo dia teo tsy tafetsika teo ny tanana izay handeha hamely. Izany ny herin'Andriamanitra zany ry havana malala, tantara misy zany ampahirizana antsika amin'izao ady sarotra izao, satria matso ny teny sotra masina hoe any aparany andeha hisy andro mahory, hisy andro mahory. Ny fandehanantsika amin'ny herin'ny tenantsika ry havana dia tsy ahitantsika vahaolana fa vao maika dia handreraka hanatrotraka ny fo sy ny fanahintsika ry havana malala, manoloana an'ireo ady izay velam-pandrika aravelan'Andriamanitra hiseho ihany koa, hijereny ihany koa ny fahatokiantsika azy sy ny fanantenantsika azy ry havana malala. Fa dia ny tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izao fahamarinana voalohany izao, mamonjy izay mila vonjy amin'ny tompo hoe antsoy aho hoy ny tompo dia ovaliako ianao. Ka ninina karazana ady izay lalovanao ankehitriny raha mandalo ady koa izao sy ianao dia fahendrena ary toetra tsara lahataka ny nataony reto zanak'Israely tao Joda reto dia ny hoe nitaraina tamin'i Jehovah izy. Moa mitaraina marina amin'ny Jehovah vaitsika amin'ny situation sarotra izay hoentsika amin'izao fiainantsika izao ry havana, hatretsika amin'izao fiainantsika izao. Antsoy Jesosy ho ilay hira iray, antsoy Jesosy, antsoy Jesosy fa mamonjy izay mila vonjy amin'ny Andriamanitra. Manaraka an'izany ry havana malala dia nilazako izy amin'ny fahamarinana faharoa manao hoe mandresy izay mihaino ny bitsiky ny fanahy masina, mandresy izay mihaino ny bitsiky ny fanahy masina. Apetrao amiko hoy ny tompony fanahinareo rehetra fa izy no hiahy anareo. Petera 1:5-7. Miresaka amintsika Andriamanitra anatin'ireo ady ireo, miteny amintsika ary misy hafatra tian'Andriamanitra, satria dia ny teny dia milaza hoe ny zavatra rehetra ozy dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Manoloana ny ady tsirairay avy amin'ny fiainantsika ry havana dia misy hafatra tian'Andriamanitra hampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany, na hampiorenana ny finoantsika, na indrindrandrindra ary voalohany indrindra hibebatsika, hiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany, hikatsahantsika n'Andriamanitra, na ihany koa hijerevan'Andriamanitra ny faharetantsika hatraiza ny faharetantsika miaraka aminy. Hoy ny teny tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena, mandresy izay mihaino ny bitsiky ny fanahy masina. Samy vahoaka an'Andriamanitra ngery havana na ny Israely tary amin'ny firenena Israely, firenena varatra izany, fanjakana varatra, na ny taty amin'ny fanjakana atsimo ry havana. Samy vahoaka an'Andriamanitra izy ireo, fa izao anefa ina mampiavaka azy. Fa ny afaka teo ny Joda dia ny fanjakana atsimo izany, satria nahoana mihaino izy ny bitsiky ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra. Manankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy ireo, natoky an'ilay namoaka azy avy tany Egipta ry havana. Ireo ane dia zanak'Israely iray tamin'ny fanandevozana, nivoaka tamin'ny fanandevozana inery izy rehetrarehetra reo fa taty aoriana dia ny zara roa no tsy fankatoavany. Kanefa kosa izao ny fanjakana Joda dia tsy niala fa nifitotra mandrakariva tamin'Andriamanitra ry havana malala, ary dia tsy ataon'Andriamanitra zava-bitika izany, fanakinana ny fiainany, tsarony ilay namena ny mana azy tao anefitra, tsarony ilay nampisaraka ny ranomasina mena raha nandositra ny fahatezerany Egipsiana izy. Tsaroany ilay nitondra azy tanatin'ny sarotra rehetra tamin'ny fiainany, ny aino ny bitsiky ny fanahy masina izy ireo. Nanana mpanjaka izy, azany no hitantsika tamin'ity tantara ity. Mpanjaka nanana fahatahorana an'Andriamanitra, ianao koa androany
mety manana ataotsika hoe fanankinana amin'Andriamanitra angamba hoe mivavaka amin'ny maha-kristianina anao, manankina ny fiainako sy ny fiainanao amin'Andriamanitra, dia izao henoy ny bitsiky ny fanambasina manoloana ny zavatra rehetra ataotsika, indrindra manoloana ny ady mba tsy haharesy antsika. Ray mantsy ny zavatra iseho anatin'ny ady, na ho resy na ho mpandresy, na ho iresy na ho mpandresy. Mandresy raha mihaino bitsiky ny fanahy masina, resy raha manaraka ny ataon'ny fahavalo. Anio ry havana, ny tompo, ny tenin'ny tompo dia mametraka safidy atsika, na hiaino ny tenin'Andriamanitra ka hakatony teniny ka hiverina aminy, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka ry havako tsy mba hataon'Andriamanitra tsinotsinona. Eny ka na dia tahaka ny jaka aza ozy ny tompony fahotanareo, dia ho fotsiko tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sila aza, dia ho fotsiko tahaka ny volon'ondry, raha miantoraka ka miaino ny bitsiky ny fanahy masina antsika manoloana ny ady rehetra izay alehantsika. Inona no andrasako sy andrasanao ry havana, ka tsy antsointsika an'Andriamanitra ilay mampandresy antsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izay efa nandresy ny fahafatesana, ka fahavalo efa resy ilay fahavalo izay miady amintsika, kanefa tsy antsika ny ady araka ny teny tompo amin'ny tiany io ty. Any Jehova ny ady, any Jehova ny ady araka ny teny hoe fa ianareo kosa dia hangina. Matetika mety mangina ny vavantsika fa isao ny fotsika tsy mangina, ny saitsika sy ny fanahintsika tsy mangina fa misaboaravoara. Ao ny tahotra, ao ny tebiteby, ao ny fanomezan-tsiny ny etseroa, ao ny zao fakopakopahotana rehetra izao. Reny rehetrarehetra reny dia efitra mampisaraka antsika, tsy ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ry havana malala. Anio ny tompo. Any Jehova ny ady hoe ny tenin'Andriamanitra androany. Any Jehova ny ady tsy amin'ny hery, tsy amin'ny tanjaka, apetrao aminy ny fanahintsika rehetra. Fa izay manankina aminy tokoa dia mpandresy miaraka amin'ilay Jesosy Kristy izay efa nitondra ny aditsika, ny aretintsika, ny olanatsika, azany raha teo ny teniny hoe nitondra ny aretinareo aho ozy izy, nitondra ny aretintsika izy, nivesatra ny fahorentsika izy sy ny fahotantsika izy. Anjarantsika ry havana miankohaka eo am-pototry ny hazo fijaliana, eo ambany elatry ny tompo, mangataka ny drafo, miantso antsika nala anatiny izany rehetrarehetra izany tompo ary hibebaka isan'andro, satria dia tsy tanteraka isika izao manoloana ny ady rehetra izay atrehantsika. Mahereza ry havana, mahatanjaha fa ny tompo dia marina ny teniny, fa izy dia milaza fa indro ahomba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Aza misaraka aminy ry havana malala. Maro ny kristiana anatin'ny ady vao maika izy miala ao amin'Andriamanitra, vao maika ino mitarika azy angatsiatsika amin'ny ara-panahy. Afako na resy na ho mpandresy. Fa ianao kosa ilay fanandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, nateraka ho mpandresy ianao fa tsy ho resy. Averina indray, nateraka ho mpandresy ianao fa tsy ho resy. Koa alao hery ary havaka, alao hery ary havako amin'izao aditsika izao mahereza fa ny tompo tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety lefina. Henoy ny bitsiky ny fanahy masina, aza mandeha amin'ny herin'ny tenantsika, ary ihany koa aoka isika ametraka isan'andro ny aditsika eo am-pelantanany, mamonjy izay mila vonjy amin'ny Andriamanitra, ary mampandresy ihany koa izy ho an'izay mihaino ny bitsiky ny fanahy masina. Azy irery ny voninahitra, atsika ny fandresena, atsika ny firosoana trany, fa izay mahatratra amin'ny farany no hovonjena ho ny tompo. Aleloia, amen. Vavaka sika tompoko. Misaotra anao indrindra tompo malala, satria dia tsy navelanao hangahiahy zahay manoloana ny reto Goliata, nireo liona izay te hamiravi ra Jesosy io. Soa tokoa fa eo ianao,
amin'ny alalan'ny teninao. Fanilo ny tombotray sy fanazavana ny lalany tokoa ianao sy ny teninao. Misaotra Jesosy, misaotra ry ilay filazao tsara soa. Ankehitriny mangataka indrindra fonao Tompo, tsy miafina aminao ny hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy io. Milelatra tongotra masonao mpamotsy. Mangataka ilay ranao soa amin'ny tsy fatanterana manoloana ny ady rehetra. Indraindray tokoa dia adinonay fa hanao ny ady. Anao ny ady Jesosy io. Indraindray zahay te izahay hitondra zany ady zany ary te hiady amin'ny herin'ny tenanay, ny fisainanay maha olombelona. Azany mahatonga anay indraindray reraka. Mitady amoy fo mihitsy aza kivy manome tsiny ny etseroa. Tompo, te tora-bato ny hafa Andriamanitro. Tompo, mifona aminao tsy fatanteranay. Tompo, milelatra ny tongotra masonao amin'ny tsy fahamendreanay. Anio, menao anay izany zavatra hoentinay miady zany. Dia ny teninao zany, fienoanay ny bitsiky ny fananao mahery isanandro isanandro. Tafio ny fananao mahery Jesosy mba ho andresy. Tafio ny fananao masina Tompo mba tsy ho resy. Tafio Jesosy io. Ampaherezo ny tsirairay avy. Mananady daholo ny tsirairay avy amin'izao andro zao. Indrindra araka ny tena izay pararadianao any tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Ka dia ampaherezo ny mpanomponao amin'ny alalan'ilay tso-dranomasina izay ho tononona amin'ny anaranao mahery manao hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray. Nanomezany zanan'ilay tokany mba tsisy ho very zay rehetra mino azy. Fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Izay nolazainy amintsika tokoa hoe ampo anao aneny fahasoavako iny Tompo hoe. Ary ny fiadanan'i Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetrany. Ameno ny fotsika tsirairay avy izao. Aza matahotra hoy ny Tompo. Aza mangorogoro fa izao hoy ny Tompo. Rehefa tia dia tia miay. Hatramin'ny farany ary fitiavana mandrakizay hoy Jesosy no tiavako anao. Misaotra anao zay Tompo. Ho anao kosa ry ilay mampandrisy anay, ry ilay miady ho anay, ry ilay efa nandresy ny fahafatesana mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy zanak'ondry ankehitriny. Ho anao ny saotra, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany, mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Haleloia. Amen.